Tonga eto amin'izao toeran'izao tsika riavana izay tsy afitifatranon'Andriamanitra ary ivavahadiny lanitra. Fa ny soratra masina dia miteny hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana sy ny zanany rehetra ivavaka sika aloha. Mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay noho ny famindraponao sy ny fitiavanao. Mbola nomenao izao maran'izao indray izay tonga eto amin'izao tempolinao izao. Kanefa Jesosy ianao nefa niteny fa rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa ny zanaky ny maizina sy ny zanaky ny Satana natateraka ny asa ratsy ny rehetra. Koa ianao ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana no nanome fahefananay mba handroaka sy hanitsaka ny asa maty ny Satana rehetra ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no andidina ny asan'ny Satana rehetra tsy hanakery tsy hanapahefana eto amin'izao toeran'izao. Ny devoly mampierikerika ny devoly tsy mampieny vavaka ny devoly mpangala-bavaka sy ny devoly mpangalatra valimbavaka didina amin'ny anaranao Jesosy tsy hanakery tsy hanapahefana eto ny kalan'oro sy ny zazavavy ny rano ary reo izay asa maty ny Satana rehetra na amin'ny endrininina na amin'ny rendrinindrina dia dorana amin'ny afimasonao zany ka ho may tsy hanakery tsy hanapahefana eto ary fatorana amin'ny rahanao zany Jesosy dia atsipy any amin'ny farimy rehetra afo any ny sahazazy ary any izy tsy hesika intsony fa ho tazominao any mandrakizay. Misaotra Jesosy, misaotra anao izay satria fahefana avy any aminao zany ka dia sahanay ny manonona an'izany sy manao zany asa zany. Misaotra Tompo malalo. Amen. Hoy Jesosy hoe eo amin'ny toerana rehetra izay ampatsiarofanareo ny anarako dia eo no hitahiko anareo ary eo no amaliko vavaka anareo. Fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo izy ka izany no ampaharetako ny famindrapoko aminareo. Andeha hanome voninahitra an'izany Andriamanitra be famindrapo izany sika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro. Endrika ny voninahitra tany rehetra. Amen. Dia mbola ho ampitombona amintsika ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny andro anio dia andro natokan'ny firaisan'ny sampana ho fotoana anankiray ho fanateram-bokatra ka noho izany ny fotoana rehetra androany hatramin'ny hariva dia natokantsika hitrotonam-bavaka izany firaisan'ny sampana eto an-taninanandrano zany. Anoizantsika n'izany fideranan'Andriamanitra zany dia andeha mbola ho ataontsika ao ambany masontsika roa redontsika mafy ny salamo 100 koa satria androm-bokatra androany aorian'ny salamo fiderana dia ny antema 120 no vetezitsika. Salamo 100 ny andininy rehetra. Miobio an Jehova ary tany rehetra,
manompo an Jehova amin'ny fifanina mankanesy eo anatreny amin'ny feoriana aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra izy no nanaovasika ary azy isika dia olona sy nofiniany midira eo navavadiny amin'ny saona ary eo ankiandrany amin'ny fiderana misao azy mankalazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay famonjam-bony ary miaka amin'ny tanàna faramarino ny fahamarinany. Amen. ivavakasika voninahitra ane ho anao ry Andriamanitra rainay, lay Andriamanitra lolo avina etampony loha, lay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra, lay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra anao zahay mideranao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao izay niteneninao mandrakariva hoe izany famindrapoko izany ene ka tsy hainareo refesina satria tahaka ny avony lanitra amin'ny tany ary tahaka ny ala vitan'ny atsinanana sy ny andrefana. Misaotra anao zahay amin'izao ora sy fotoana izao satria betsaka ny fitahina izay narotsaka ao taminay tamin'iny herinandro lasa iny, ary betsaka ihany koa ny vavaka izay mbola ho asandratra eto izay nangononay tamin'iny herinandro iny. Tonga eto izay Jesosy eto amin'izao tepolinao izao izay nitenenanao hoe tsy afy ty akory fa vavahadin'ny lanitra
sy tranon'Andriamanitra ihany. Tonga eto izay mba hanome voninahitra anao, hankasitraka anao satria lehibe loatra izany fitiavanao izany. Tsy tahaka ny fanaon'ireo olo-masina sy ireo anjely efa tonga any aminao anefa mitalakotrokotroka tahaka ny varatra ary miraondraona tahaka ny rano be, fa olombelona izay dia iatom-pitsanganana eto. Izay ny fanomezanay voninahitra, fantatra izanak'olombelona fa mendrika anao dia miondrika izay dia raiso nefa fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny vonina ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana tompoko. Tonga eto sika, tsy tonga hoe tonga fotsiny ihany, fa manana zavatra ho ambara amintsika Jesosy, ary manana teny sy fampianarana izay omenantsika izy. Ka alohan'ny andraisantsika an'izany fampianarana sy teny avy any amin'Andriamanitra zany, dia mbola andeha hitsangantsika ho ataontsika ny firana fa 920 ao anatin'ny firana protestanta. Tompo mba te hiona aminao ny olonao. Hitsangansika. Ny tanora izany mba ho vokatry ny firaisan'ny sampana eto amin'ny fitandremana taninananjana. Fifaliana ho anay ao anatin'ny firaisan'ny sampana, zay vonona ny sampana 13 atao anatin'ny fiangonana no miarabantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra, maniry koa izay raha maniry mbola ho tahin Jesosy Kristy tompo avokoa ny fiainatokantrantsika tsirairay avy eo ambanin'ny fahasoavany sy eo ambanin'ny fiadanana. Mamela ianareo raha alohan'ny toriteny dia anazava ihany, ampafantatra kely ihany ny amin'izany hoe firaisan'ny sampana izany, satria ilayntsika izany amin'ny mampiara-miazakazaka amintsika atao anatin'izao fitandremana izao. Ny firaisan'ny sampana dia manana le teny faneva manao hoe isika na dia maro aza dia iray ihany ao amin'ny Kristy. Romanina 12:15. Araka ny voalaza teo dia ivonjona ny sampana rehetra eto anivon'ny fiangonana taninananjana, izany firaisan'ny sampana izany. Manontany angamitsika efa inona no ataony, maninona izy, makaiza izy, dia ahoana. Anisany andraiky sazeosaniny amin'izany ny fandrinjana sy mandamina ny tetoandro. Mandritry ny taona ny amin'ny fandaminana dia hoe iza ny miry eto ny 7 amin'ny 10 ny amin'ny 2000. Mandamina ihany koa ny fandaminana ny amin'ny tetiandro ny amin'ny calendrier ny herinandro masina zay herinandro masina, ny amin'ny calendrier ny fiandrasana ny Noely, ary ny amin'ny feonambe samihafa sy ho tanterahana ao anatin'ny fiangonana. Anisany mandrafitra ny
fandaranasa ho an'ny tanora eto anatin'ny fitandremana amin'ny alalan'ny voamera samihafa ary vovonana amin'ny solotena amin'ny rafitra izay mety hifandraisana any amin'ny velany amin'ny fifandraisana amin'ny samy tanora. Ambara aminao ankehitriny fa manana anjara lehibe amin'ny volany ankehitriny sy no avy ny fiangonana ny sampana, satria anisan'ny seha-panabiazana mahatsa hitazomana ny foto-kevitra ijoron'ny FPVM, indrindra manoloana ny rivotra mitsoka, ka izany no matonga ny sampana hivonjina ao anatin'ny firaisan'ny sampana mba hisiny ny fampandrosoana ny fiangonana sy fampandrosoana ny asa rehetra, ary indrindra ny asa fitoriana ny filazantsara izay tanterahany izao fiangonana izao. Ny zava-bita tamin'ny taona 320 iny dia anisany ao anatin'izany firaisan'ny sampana izany ny fitondrana mbavaka ny sampana rehetra. Ananatanteraka izany ny firaisan'ny sampana izay soloiny teny tsirairay avy efatra any anatin'ny sampana, misy amin'ny 50 menada eo izany no mandrafitra azy, ny mitondra mbavaka ny sampana rehetra ny fiangonana manontolo tamin'ny alalany vavaka tendrombohitra. Amin'ny mahafitazana azy ara-tsaina ara-batana ara-panahy koa dia anisany nanatanteraka ny fampiofanana ny formation amin'ny resaka informatika tao anatin'ny firaisan'ny sampana, izay nentsona ny zanaky ny fiangonana anomariana fa mivoaka anatin'izany ianao dia mahazo ny sertifika izay entina manatanteraka azonao ampiasaina amin'ny fiainanao andavanandro. Tao ny fifaninanana ara-panatanjahantena izay le mahara-batana azy, misy ny fifaninanana ara-panatanjahantena alalana izy eto marina ny sampana. Izao no tena anisan'ny fitaizana izany fifaninanana ara-panatanjahantena izany, satria raha eto am-piangonana isika tsy ahitantsika marina ny hoe manahoana ny toe-po sy ny toe-tsain'ny ankizy, fa any amin'izany toerana izany any akanjo eny no ahafantarana ny tena d'origine na ny original, ary ihany no hitondrana ny fampitaizana sy ny fampitondrana ao anatin'izany firaisan'ny sampana izany sy ny sampana. Anisan'ny mandray andraikitra ihany koa ny firaisan'ny sampana, ny sampana eto anatin'ny fiangonana, ny amin'ny fiaramiasa amin'ny voameran'ny katekomena eto anatin'ny fiangonantsika, satria rehefa manatanteraka, rehefa tonga ny aoriana amin'ny fanokanana, dia entaniny ireo tanora na ny olo-dehibe azy hiditra ao anatin'ny sampana mba hitohizan'ny fifampitaizana. Mety anontany tena angambany ianao hoe fa maninona no antsona anatin'ny sampana ny ankizy tao anatin'ny katekomena raha mbola tsy sampana hitohizana ny fampitaizana, ary ihany ve ny tena tonga lavatra? Tsy atopoka. Izay mampifampitaizana azy, izay mampifampitondràna azy atao anatin'ny fiangonana, dia mifampitaiza fanolo ny hevitra tsara ary ny fananatra sy mampibebaka izay tokony ho tanterahana rehetra raha misy ny tsy fahombiazana anatin'izany. Atao anatin'ny taona 420 ity dia mbola manana ny vina izay mbola ho tanterahana ny firaisan'ny sampana, izay rahan'ny sampana rehetrarehetra mivavaka tendrombohitra izay ho tanterahana ay amin'ity taona ity. Eo ihany koa ny fividanana mbola fitaovana entina manatanteraka dia ny fividanana ordinatera, mbola manio izany formation izany. Tsy adino ny manatanteraka ihany koa ny fanatanjahantena izay misy tournoi amin'ity taona ity indray, ary ny afatra moa nataon'ny ray aman-dreny dia fananganana ny cellule de prière izay anatanana ny sampana rehetrarehetra mba izy ny cellule de prière isaky ny sampana raha mbola tsy nisy izany fitondrana mbavaka ny sampana. Izana ihany koa amin'ity taona ity indray efa nisy tany aloha tany, fa izana ao anatin'ny firaisan'ny sampana hanatanteraka n'izany antsoina hoe fanofanana leadership, fanofanana ny fitantanana ara-bola, fanofanana ny resaka secrétariat, fanofanana ny resaka communication fifandraisana. Izahantsika ny tanora ho biazona ao anatin'izany mba azo izy na dia apahany any aza na isaky ny asabotsy na alahady izy no makaty amin'ny toerany tony mba azo tombony, satria olona miaina ao anatin'ny fiarahamonina ny tanorantsika. Ary eo dia koa ny fiaramiasa ny katekomena izay nangatana tamin'ny voamera ny katekomena mba angatany firaisan'ny sampana mba hampafantatra anatin'ireo ankizy nanao katekomena na ny olo-dehibe ireo hoe inona natao hoe sampana mba hahafany miditra zao. Fa ny olana matsy efa hotokanana izy voateny eny midirana ireo sampana, tsy tonga eo akory, tonga eo izy amin'ny fotoana iny misoratra anarana, fa tonga ny amin'ny herinandro
dia antsona izy fa aizy ianao ka tiako amina vontokanana toy izy efa nga misy an'izany fivoriany izany dia tsy fantany akory ny tokony ataony dia izay no angatanay sy fampiresanay fiarah-miasa ary fanany dia izay mbola angatanay amin'ny fiangonana dia toy izy fandarana programa anazy izay mbola ireny anatin'ny fiangonana fitanjemana ny fampianarana ny baiboly fampianarana ty ten'Andriamanitra ty amin'ny baiboly azy satria maro dia maro ny rivotra mitsoka ny vaovanim-potoana izao ary anisany tarihan'ny olona ny tanora atao anatin'ny fiangonana misy antsika ny tsy fahalalantsika ny tena tenin'Andriamanitra marina ny tsy fahaizantsika ny ty baiboly ity dia voasarikitsika ary tanin'ny olona rehefa mahay ny baiboly io tsika mahazo asany an-dafy mahazo an'ity mahazo an'zy angatantsika amin'ny fiangonana izany angatany ao anatin'ny firaizan'ny sampana mba isiny izany programa nasa izany mba hianarana marina ny tena baiboly amin'ny maha-baiboly sy ny andohany ary ny tena baiboly ary farany ny taona 524 dia hanomanana sahady ny saika be ny firaisan'ny sampana eto amin'ny taninanandrano zany rehetra zany mety ampahany ihany no lazaiko taminao ankehitriny tiako fantatry ny fiangonana satria ianareo no ray aman-dreny mifampitaiza amintsika ny amin'ny taranaka atao anatin'ny fiangonana FPVM izao nambara sy ny olazainy izany mba ho fantatsika mba tsy ho tompotrano miony tsika amin'ny fifanabiazana amin'ny fifampitaizana ny tanora atao anatin'ny fiangonana misy atsika mety anontany ianao ilaina vola ve zany rehetra izany eny tompoko ilaina vola avokoa reny rehetrarehetra reny hanatanterahana izany manentana anao amin'ity androany ity ahako mba hanao zay azonao atao entona hanohanana izany sampana sy ny firaisan'ny sampana izany amin'ireo fanomanana le zavatra maromaro izay no tany saiko teo ny angatahako anao aza ataon'le azaky ny soratra masina tamin'ny lakamisy teto hoe aza ataon'le saoana no alefanao any hainao zay saoana vola saoana zay ary zato zay somahajerevo kely le vola iny fa misy saoana ao ambadika ao raha sitsaky ny fonao manantena sy mahatoky izay fa iara-dalana ny fiangonana sy ny tanora atao anatin'izao fiangonana FPVM izao nariva dia fifaliana aminay ny manasanao anatsika ny rotorotom-piterana zay ho tanterahana ao amin'ny 4e étage tonga avy ianao fahitanao an'izay ao le ny sampana miranirany sampana inona ny tianao ambara amin'izany ka teza miranirany lampy ny fefy miraniza moa ny ianareo tabita mety mihendrika vaovao zany mbola mety tsy fahitanao anasananao tonga avarariva ndo hoe aripaly sy areterany tompontsika izay no ela tsy maintsy nolazaina lalana tsy maintsy naleha faravarana tsy maintsy novoana sy nidirana fandratsika kosa ian'ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana sy entina ampahery ny fanahitsika sy akatsika fampianarana amin'ny tiandranjoany amin'ny ty alahadiny tanora ity azy ambary ihany koa fa alahadiny baiboly androany raha tsy diso ny fitadiko anazy ao anatin'ny sany rehetrarehetra izany nisy tany amin'ny fanjakana romanina dia izao ny fanontaniana mipetraka inona ho ny fanjakana no tianao mofo sa kilalao dia ho ny fanjakana romanina tamin'izany na ny tany mofo sa kilalao dia nieritreritra teo ny vahoaka dia efa nieritreritra ny vahoaka dia hoy izy hoe samy tianay satria ny mofo hohanina mba tsy ho faty mosary ny lalao koa atao satria fialana voly azay le matanora maha-olombelona atsika ary nitsapa ankehitriny azaky ny fanadihadiana dia mbola mitoetra amintsika mianakavy izany rehetrarehetra izany maninona tsy maintsy mbola mila mofo isika tsy mbola maintsy mila fialam-boly sy lalao isika fa ona kosa nefa fanampony izany rehetra izany nefa tokony ambony izany rehetra izany dia matio katikaty raha hoanao izy izy sy ny mofo ihany veloman'ny olona fa nitendrehetra zay ny fahavan'Andriamanitra sokafy ny baibolitsika matio 5:7 mety anontany tena nzay ngambany ianao dia hoe zany rehetra zany ve ho torineto daholo tsy amin'ny 12 va irava matio 5:7 ataovy amin'ny 5 ihany fahaza manandeha lavitra ianao
fa tia ampatsiahinao fotsiny aho hoe misy ifandraisany daholo zay toko rehetrarehetra amin'ny filasan-tsara amin'ny maty reo. Fanakatsika fampahirezana dia maty toko 5 ny 7:10 ka hatramin'ny 20. Hovakitsika tsirairay izy ireo adoitatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo ny fanasy ny tany, fa ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heziny anaovana na inona intsony izy, fa ariana ny velany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo no fahazavany izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina tampitendrombohitra, ary koa tsy misy olona manjetra jiro ka metraka azy any ambany vata famarana, fa apetrany amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izy. Aoka zavy ao mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ray anareo izay any an-danitra. Asa ataonareo fa ho tonga ao anjava ny lalàna na mpaminany, tsy tonga ao anjava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, manjam-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hofoako na dia litera ray na teny tsotra ray aza, manjam-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovo no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo, ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy, fa na zovo no makato na mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra ny amin'ny mpanorandalana sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity dia raha mandinika ianao izay voalazako teo fa toko 5:7 dia tena toriteny mivantana nataon'i Jesosy Kristy mihitsy izy ity. Tena Jesosy Kristy en personne mihitsy izany ny joro. Tena 7:10 ianareo, raha nampianatra ny tompo izany dia niteny ianareo, inona ny teneny teo? Fanasy ny tany. Ianareo no fanasy ny tany. Isika tanora, isika mpianany vavaka no fanasy ny tany. Ary rehefa nandinika sy nangataka tamin'ny tompo inona tsony moa Jesosy no azavaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany? Fa raha fanasina hono tonga matsatso, inona indray no asira azy? Fatatsika fa tenin'Andriamanitra efa faharehtsika izany, fa ny fanontaniana mipetraka matetika dia izao, tena fanasina ve isika? Sao dia le fanasina hafa tsika. Misy le fiten'ny olona hoe reny olona izay le mpanisy sira fotsiny misy miteny an'izany, fa tsy le tena fanasina amin'ny fanasina azy. Fanontaniana no mipetraka amintsika androany. Fanasina ve tsika? Fanasina ve tsika ho anivo ny ankonana misy antsika? Ny teo anatin'izao fiangonana misy antsika izao isika samitsika, mamy sira ve ny zavatra ataontsika rehetra? Sao lahy mangity sira loatra ny zavatra ataontsika? Sao lahy matsatso loatra ny zavatra omentsika? Fa Jesosy Kristy dia tompo aty amin'ny teny amintsika hoe ianareo no fanasy ny tany. Apetrao amin'ny tenanao ankehitriny ny fanontaniana amin'ny mahafanasina anao. Fanasina ve a tompo sa tsy fanasina? Fa inona miandry? Ariana ka hitsahan'ny olona isika raha tsy mipetraka amin'ny mahafanasina antsika. Faharoa, fampianarana faharoa azo tsoahana dia hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Eto Jesosy Kristy tompo mbola miteny koa hoe ianareo, itsika izao rehetra izao ne zany. Ary raha nandiniky ny tenin'Andriamanitra io dia izao, mbola mety misy tsy kristiana angamba tamin'izany vanim-potoana izany tamin'ny toeran'io. Ary mazava zany satria Jesosy Kristy tompo mihitsy no mitory ny filazantsara mivantana eto. Aty ampita afatra sady Jesosy Kristy tompo hoe toriany ny filazantsara. Dia ianareo fahazavana izao tontolo izao. Raha akaiky izany dia mety ianareo ny ampola, mety ianareo koa mety jirama. Fahazavana
tsy azo afenina hoy izy. Zay FPV mamalalo itsika misy mijery ny ivelany eny, fahazavana isika fa mova manahoana fahazavantsika eny amin'izay toerana misy antsika any, eny amin'ny toeram-pianarana zay ianarantsika, any amin'ny asa zay ho tanterahantsika. Tazan'ny olona ve fa fahazavana isika sa tsy tazan'ny olona? Zava-misy mantsy dia toa tsy izay ireny tazan'ny olona, fa nandreto fahazavana ihany isika, fa fahazavana mitsilopilopy, fahazavana toa tahaka ny labozia dia tsofina dia maty. Fa izao raha mijery ny tena Andriamanitra tsy azo afenina ny tanàna miorina tampon-tendrombohitra, tsy azo afenina isika. Tsika ireny misy mahafantatra mpivavaky ny FPVM ndreny, ny zavatra ataontsika any FPVM ndreny, ary rehefa miteny FPVM dia toa mitarika ny sain'ny olona toa hoe zany ve no ataony. Fa atao fitaratsy izao tontolo izao fa fahazavana isika, mivavaka amin'ilay Jesosy Kristy Tompo izay niteny antsika hoe ianareo ny fahazavana. Petraka aminao indray ny fanontaniana, fahazavana ve a Jesosy eo anivon'izao tontolo izao? Fahazavana ve eo amin'ny fianakaviana izay misy ahy? Samia manontany ny tenany sy mandinika ny tenany. Ary eto Jesosy dia manome andraikitra maro be mihitsy. Azay ilay mampieritreritra hoe tena ohatran'ny mazana be ihany ty manara-dian'i Jesosy Kristy Tompo ty a. Ay ametrahany andraikitra sy ametrahany adidy, ametrahany hafa tsy hitoriana ny filazantsara. Andininy fadimika ka hatramin'ny andininy fafito amby folo indray. Aza ataonareo ozy anjavan'ny lalàna ka na ny mpaminany tsy tonga ao anjava fa hanatanteraka. Tsy tonga ao anjavan'ny lalàna fa hanatanteraka. Ary rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra itsika dia mifandray ry amin'ny andininy faraika amby roapolo ary. Manambara ny didy zany rehetrarehetra zany tany amin'ny Exodosy toko roapolo tany le didy. Efa itsika rehetra kosa zany. Fa eto nefa Jesosy Kristy Tompo dia hanatanteraka, dia rehefa mandinika ianao dia efa renareo fa voalaza hoe aza mamono olona faraika amby roapolo. Aza zay mamono olona dia mendrika eo alohana amin'ny fitsarana. Fa za kosa milaza aminao hoe zay rehetra tezitra amin'ny ralany mendrika eo alohana amin'ny fitsarana. Ny amafy ane zany didy zany zay ava-malalo. Ny amafy zany afatsy ny tompo izany. Raha mamaky fotsiny didy folo sika ka manatanteraka azy, dia namafisiny Jesosy Kristy Tompo zay manao amin'ny ralany fotsiny hoe tezitra dia efa miendrika eo elohany. Mampianatra antsika ny lesona azo antsika dia mampianatra antsika ny Tompo hanaja ny didy. Mampianatra antsika ny Tompo hanaja ny fifandaminana sy ny fifampitondrana. Hijery ny fifandraisana tsara ao anatin'ny asa fanompoana sy misy antsika. Misy ny sasany no miteny manao hoe zay tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Dia samy manana anjezajetra, samy manana io dia samy manao zay tiany io. Fa miditra supermarché ary mbola tsy maintsy mbola mandoha vola raha mitondra entana ny voaka eo. Fataky ny Tompo isika hiezaka ny fandamina, hiezaka ny fandray, hiezaka ny andaja ny fandaminana sy ny fifampitondrana ary ny fifampitaizana. Satria misy rafitra tahakan'izany ao anatin'ny ankohonana, ao anatin'ny fiarahamonina. Mbola tahakin' Jesosy Kristy Tompontsika hoe tsy tonga ho ny Tompo handrava fa hanatanteraka. Samia manontany tena indray tsika, izao ve? Fanontaniana foana no mipetraka amintsika androany. Izao ve? Anisan'ilay miezaka manaja ny fandaminana, manaja ny fifampitondrana. Sa izao ve ilay mpanisy sira taria aloha na manatanteraka zavatra maro samihafa tsy mifanaraka amin'izany. Farany
20. Lasaiko aminareo marina. Raha tsy mihoatra anao ny mpanoratan-talàna sy fahaseo amin'ny fahamarinanareo, tsitra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mihitsy ianareo, mpanoratan-talàna sy ny fahaseo. Raha tsy mihoatra an'izany no ny fahamarinantsika, dia maninona? Tsy tafiditsy ny fanjakan'ny lanitra isika. Tsy tafiditsy ny fanjakan'ny lanitra velively isika raha tsy mihoatra izany ny fahamarinantsika. Manao ny marina ve tsika amin'ny fiainana misy atsika? Manao ny marina ve tsika amin'ny zavatra ataontsika rehetrarehetra? Fa takian'i Jesosy Kristy Tompo itsika hanatanteraka ny marina, ary anisan'ny fiandohan'izany fahamarinana izany ny aty anatin'ny fiangonana. Zava-misy any amin'ny fiarahamonina misy atsika dia ny tsy marina izao ny beta be. Mbola misy samy milaza indray fa ny anay ny marina, ty ny marina, fa ny marina tera ihany. Izy, izao no lalàna sy fahamarinana ary fiainana ho Jesosy Kristy Tompo. Aoka tsika hibanjana an'ilay Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny tantenantsika marina ve ty ataoko ity? Ao anatin'ny fahamarinana ve ty zavatra tanterahako ity? Tsy eto ihany, fa ny fiainantsika andavanandro. Taona ny sivana izao, lesona efatra no azontsika raisina teo. Taona ny sivana izao ry hava-malala. Raha tonga tokoa ny fanivanana zany, eo ny sivana voalohany. Raha raisitsika hoe sivana efatra no misy eo zany. Sivan'ny tompontsika tsirairay avy. Sivanitsika voalohany amin'ilay fanasy sy ny tany. Raha sivanina ianao amin'ilay mahafanasy sy ny tany ianao, tafajanona ve ianao sa latsaka? Mety mieritreritra indray ianao hoe aleoko miditra anatin'ilay sivan'ny fahazavana, ianao zany kelikely no masotsivana. Sivanina koa ianao, fahazavana ve ianao anivon'izao tontolo izao? Raha sivanina koa ianao amin'izay fotoana izay, tafajanona ve ianao sa tafalatsaka? Alefa ny sivana fahatelo, isan'ilay manaraka fandaminana sy manaiky ny fampitondrana ve ianao? Tafajanona ve ianao sa tafalatsaka? Sivana fahaefatra, ao anatin'ilay fahamarinana, niezaky ny manao marina ve ianao sa tafalatsaka? Mipetraka amintsika izany rehetrarehetra izany, manambara amintsika hoe aiza ho aiza Jesosy no misy amin'izany fampianarana maro be menao anay izany. Ianareo ny fanasy ny tany, ianareo ny fahazavana, ianareo tokony anao fahamarinana mihoatra ny fahaseo sy ny mpanoratan-talàna. Takian'ny tompontsika hanatanteraka izany. Mila mandiny tena isika amin'izao vanim-potoana izao. So lasa fahazarana ihany ny fananandian'i Kristy. So lasa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no ataontsika. Ry tanora malala, ry tanora zoko zanjy, ilain'i Jesosy Kristy tompontsika ny andiny tena amin'ny tiananohany ity. Ka anontany hoe izaho izay mpitondro ny filasan'ny tsara ve? Manaiky ireo baikon'i Jesosy Kristy tompo ireo. Dia manontany teny ianao angambany. Tena ohatrany tsy hita ao anatin'izany mihitsy na mety anontanyko ianao hoe tena hita ao anatin'izany ahako. Fa izao, ataovy tafatoetra ao anatin'ny fonao. Jereo eo anoloanao ilay Jesosy Kristy tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay tiatsika. Ataky manjakariva isika izay anisany nataontsika tamin'ny taona lasa iny ny fibebahana. Fa mbola takiny tsika hibebaka andro aman'alina amin'ny fiainantsika manontolo. Ilain'ny tompo izany. Ka tiany hametrahana ny asantsika ianareo mba tsy ho afa-baraka ny anarana. FPV moa. Resy lahatra ny amin'i Jesosy Kristy ianao, tanterao ry hafan'ireo. Mahaiza mizara. Apanjakao ny fifankatiavana. Apaoka
hahita fifaliana isika menakavy amin'ny fanaradian'ny tompo. Andaotsika hanao ny asa mipitiavana amin'ny fo. Ezaka amonjy sy anarina ny very. Anatanteraka ny fiantsana. Hanao ny asa soa. Ifanohana sy ifanampy. Indrindra ao anatin'ny sehatry ny FPVM. Fambara aminao fa anisan'ny tafika masina izay ataon'ny sampana fitoriana amin'ny filazany tsara any ambany volo marobe any. Fa lazaiko aminao fa mbola mahazo ny mahantra ny FPVM misy atsika. Mila tsika ifanoana sy fanampy reny rehetrarehetra reny. Ary izay manokana no anisan'ny asan'ny sampana ihany koa amin'ny tafika masina izay hanoanana an'ireny fiangonana ireny. Fa mila tsika koa hiara hitana amin'izany manjakazifa. Ary farany tanjeon'ny fiatsaram-belatsia amin'ny asa fanompoana. Aza eto ao anatin'ny fiatsaram-belatsia ny asa fanompoana fa eto amin'ny fitiavana sy eto amin'ny fifaliana mba voninahitra ilay Jesosy Kristy Tompo. Fitaovana daholo isika rehetrarehetra amin'izao asa fanompoana izao. Ary ranomeny Tompo izany afa-tsy ianareo izany isika. Dia tiany hanatanteraka ny asany ary ho vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao. Samaria, Jodia, hatrany amin'ny farany tany manomboka any Jerosalema. Manontany teny isika tsirairay avy. Mijery aiza ho aiza ny misy ahy. Inona ny tokony ho tanterahako manoloana izany rehetra izany. Tantara kely no entiko hisariana ny sainao amin'ity androandroany ity. Tantara kely izay tiako hisariana ny sainao indray hoe mbola mila miezaka Tompo amin'ny fanatonako anao. Mbola mila miezaka amin'ny fibebahana izay tokony ho tanterahako. Mbola mila miezaka amin'ny asa izay fitoriana amin'ny filazantsara sy maintsy hoe faiko. Tantaran'ny ovy. Malala ovy daholo tsika. Ovy. Ovy anankiray. Mety efa tantara efa renao izy ity, mety vitanao koa tany amin'ny saiko izay nahitanao azy tany. Fa io ovy io. Kristianina ovy. Sa kristianina inona ianao? Rehefa nandinika hono ty ovy ity, efa mbony jery hono izy tantara moa izy ka tantara. Rehefa nandinika hono ny ovy, dia amin'ny maha-ovy azy iny le ovy iny. Dia rehefa nandinika izy, dia hozy izy hoe, na makeny atsina anao za hozy eto hozy le ovy, aty ambony, aty amin'ny tany aty dia dakadakan'ny olona, ndrendre tsy hita mpivarotra koa, dia voadaka le ovy zany lasa baolina. Dia kivy ty ovy be ty, ataontsika ovy be zany izy. Teo izy nandinika. Rehefa vidin'ny olona hozy izy dia toa mora dia mora ny vidanan'ny olona. Dia nietsetra le ovy. Ny olona koa efa misy zavatra ataon'ny olona anankiray, ohatrany tsy mahombyomby nataon'ny zanak'olombelona. Na tsy haiko ny mahakalaky izay le zanak'olombelona mifampijerijeny moa, dia mifampiteny hoe, iny koa ohatra ny ovy be Misy an'izany tsika manao an'izany olona. Aza manao an'izany olona. Dia nietsetra le ovy, tena kivy hozy le ovy. Fa izao, andeha hozy mba hietsetra hoe hiova. Rehefa hiova hozy dia izao, andeha hisasako, ho sasana. Rehefa avy sasana dia andeha mba ho asian'olona fanasina. Rehefa avy asian'olona fanasina ako, dia andeha endasina ao anatin'ny menaka. Anatin'izany koa efa voatetika ako. Rehefa mivoaka ve dia lasa inona? Ovy frity. Dia inona zava-misy? Vita tsara tarehy ataon'ny olona ao anaty sachet. Dia voaendy, lafo ny vidiny, asian'olona ketchup kely na mayonnaise. Dinanao ve zany etsetry ny ovy zany? Toa mila tovitovy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona anie zany e. Dia izay koa tsika kristianina dia toa mietsetra zao ny ovy be tokoa. Fa rehefa mietsetra ianao, rehefa mietsetra tsy misaina ianao,
hoe andeha hidio aho dia ninona andeha hibebaka amin'ny fanatonana ny Kristy avy andre rehefa avy mibebaka dia maninona mba hafanasy ny tany amin'ny zavatra izay atao, miala amin'ny ratsy fanao, miseja afo, miseja menaka. Zay tsika voatafavoaka tena kristianina. Dia ilay ketsapo kely iny manana n'ilay fanahy masintsika mampatsiro azy. Apetsaka aminao ny fanontaniana androany, mbola kristianina ovo be ve ianao sa kristianina ovo frity? Samy mihetsejo, samy mamantatra. Mamantatra ny tenany tsirairay avy. Fa raha te ho frity ianao, mibeba. Raha te ho frity ianao, mivafo. Raha te ho frity ianao, tsy maintsy mandalo ny memy, manaradia an'ilay Kristy ary izy no mamaly izany rehetra izany. Anjarako anjaranao no misaintsaina ny toerana misy ahy sy ny toerana misy anao. Manoloana izao aladin'ny tanora izao, manoloana ny fiainana misy antsika. Fa hoy kosa ny tenin'Andriamanitra, rehefa nazavain'ny Tompo amintsika ianareo, 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 rehefa manaiky ny ova sy bebaka isika, ka tsy hijanona ovo be tsony. Fa sasandray zao mbola misy mihetsetra hoe tsy aleo ve izany atao ovo puré? Dia hetseto hoe raha ovo puré anao dia ohatran'ny iza indray izany anao any atsian'ny fahasafanimpoana. Fa misy soratra masina hoe Matteo 7. Andininy 7 sy ny 11. Efa diso fahitsika izany teny izany. Rehefa avy nametrahan'ny Tompo afatra isika, dia mametraka afatra sy fampanantenana antsika kosa Jesosy Kristy Tompo hoe anao mivaky ny teny. Mangata dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, totono dia voana ianareo. 12. Koa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa an'ny zanakareo, tsy maika va fa ny rainareo izay ny an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Koa ianareo na dia ratsy azy mahalala hanome soa ny zanakareo, fa tsy maika va ny rainareo izay ny an-danitra hanome an'izay mangataka. Angatao amin'ny Tompo ary androany, ny amiko sy ny aminao. Angatao amin'ny Tompo no an'ity fiangonana antsika ity. Dio asa marobe napetraky ny Tompo tamintsika, fa ny Tompo no manome ny zava-tsoa ho antsika rehetra, izay zanak'Andriamanitra, manaiky ny sitrapony, manaiky ny baikony, manaiky ny asany sy ny afany. Fa mila sy mila anao, mila ny tanora, mila ny mpiara-mivavaka rehetra ny asa fitoriana ny filazantsara. Fa tsy afaka hitory ny filazantsara ianao raha tsy ianao no ny manana, dia ianao no ny tsara. Raha tsy ianao no ny tsara, dia mitsara izay tsara nananao rehetra. Saintsaina androany, kristianina inona ianao? Kristianina manao ahoana ianao? Kristianina teny an'ity indray zao dia tena tadiditsika hoe tsy kristianina fahazavana, tsy kristianina sira, tsy kristianina fanasina, kristianina manao famarina, fa teny zao hoe Kristy sao dia kristianina ovo be anao dia ny ovo be foana ny tadidinao any. Fa misaintsaina ianao ny amin'izay rehetra izay. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Misaotra azy manoloana zany sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika izany, dia fantatsika tokoa fa henontsika izany ary miditra any am-pontsika amin'izao ora sy fotoana izao, fa tahaka ny ahoana kosa ny toe-pontsika sy ny toe-tsaintsika izay entintsika hanatanterahana indray ny herinandrontsika. Ampy antsika ve ny vatsim-panahandro any sa tsy ampy antsika? Alohan'ny hitondrantsika ny tenantsika tsiraray avy eo amin'Andriamanitra, satria olombelona tsy tanteraka tsika, fa androantsika mivoaka etontsika dia mafana fo. Fa rehefa miaraka amin'izao tontolo izao tsika dia manomboka mangatsika sahady indray. Alohan'ny hitondrantsika ny tenantsika dia andeha aloha mbola hovetezitsika ny firana fa 5 sy 700 anatin'ny firana protestanta, dia orin'izay hivavaka hitsangansika. Fa 5 sy 700 eo ampipetrahana ihany no anaovantsika azy. Ry zaza mpiodina mba miverena.
isika ary samy hitondra ny tena ny tsirairay avy araka ny teny sy ny toroteny izay rentsika teo hoe inontsika tahaka ny ohatry ny ahoantsika manoloana an'izany fitiavan'Andriamanitra sy ny baikon'Andriamanitra zany na tanteraka an'izany ve isika samody na ianao an'ilay izy fotsiny fa tsy hana tanteraka akory. Iondrika hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay, fantatray tokoa ary renay izany teninao zany, tsy voan-drano zay no nahenao an'izany, fa efa toriana matetika any amin'ny sampan'izany hoe ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Fa atao henonay zany dia ataonay ho teny faneva fotsiny ihany fa tsy tanterahanay eo amin'ny fiainanay. Fa androany kosa ianao mampianatra, fa manana karazana sivana ianao izay hanasivanana anay. Arakaraka ny zavatra takiana sy ny zavatra ilaina mantsy Jesosy no ampiasana ny sivana. Misy ny sivana analana ny fako be, ary misy ny sivana izay analana ny ahidratsy ihany koa. Koa ninonina Jesosy any anatina ihany, ninonina tsy finoana ianao, ninonina mety adalanay, ninonina mety teny izay efa renay ka nataonay nandalo fotsiny tamin'ny sofinay, dia androany izay mangataka famelana avy any aminao Jesosy. Te mba olom-baovao zahay hiaraka aminao, te ho marina no ireo fariseo sy ny mpanora-dalàna zay. Kanefa moa Jesosy ataonay ahoana no marina no ireo raha tsy mahafantatra sy mahalala ny tenin'ny soratra ao masina zay. Satria ianao nefa nampianatra anay fa mahadiso anareo ny tsy fahalalànareo ny soratra masina. Dia ampianaro mandrakariva ary zay Jesosy. Ataovy mifantoka ny sainay sy ny fanahinay mba hamaky sy handray zany baibolinao zany isanandro, satria ao anatin'izany misy ny fampianarana Jesosy. Ao anatin'izany misy ny lalàna izay tokony ho arahanay sy tokony ho ataonay. Fa izay zanak'olombelona mantsy Jesosy dia mandeha any amin'izay rehetra alehanay ihany. Nomenao rantsambatana feno zay, tongotra matanana feno zany Jesosy. Kanefa reny rantsambatana izay nomenao anay reny indraindray dia entinay hanososena ny anaranao satria andraisanay ny zavatra tsy mendrika ho an'ny maha-kristianina. Na ny tongotra iandiananay any amin'izay tsy mendrika amin'ny mampianatra aho. Jesosy malalo, fa na ny sainay izay eritreretanay zava-poana ara Jesosy dia tsy araka ny sitraponao zany, ka ankehitriny mangataka ny fitiavanao sy ny famindraponao zay. Ianao ilay Andriamanitra be famindrapo, eny fa na manivana ary ianao dia tsy manivana amin'ny fahatezerana, fa manivana kosa amin'ny indra fo, ka mbola manasa sy mitsimpona anay indray, ary mbola mampianatra anay hoe alehibe azo ny finoanareo, azavao ny jironareo mba hanazava ny manodidina anareo. Dia mampianatra indray ianao Jesosy. Dia atao fitsapanay androany amin'izao fibebahana izay ataonay izao Jesosy, fa mba hazava tokoa zahay, mba ho fanasina tokoa zay eo amin'ny manodidina anay. Ka raha tsy vitanay zany Tompo, dia asehoy anay le olatra teo amin'ny hazo fijaliana ka hitenenanao hoe ry zanako malala, jereo ny tanako fa ny fitiavako anao ny nanekeko omboana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa raha miteny aminay matetika ianao Jesosy, dia ho tonga saina ihany zay ary ahatsiaro fa sarobidy ny rahanao izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zany rahanao sarobidy zany Jesosy no nitenenanao taminay hoe tsy olombelona akorika ho tofo mandrakizay, fa noho ny anarako dia ho nonoko ny fahatezerako. Misaotra Jesosy satria nentinao teo amin'ny hazo fijaliana tokoa zany fahotana izany. Dia faly zahay Jesosy satria efa nanana mpisolo anay, kanefa kosa tohany mandrakariva izay mba ho vavolombelonao amin'izay ary efa tohananao zay dia ataovy mahatsapy isanandro, fa ny toky sy ny fampanantenana ary izay teny rehetra, ny teny fikasana izay nomenao anay dia mbola tanterahanao aminay zany. Ary raha fantatra fa tanterahanao zany dia ho faly zay Jesosy ka hira tahaka ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahafatany, sambatra ny olona fa tsy sain Jehova eto ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sopanao lava sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy zananay tonga totsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina,
ateriko marivitsy ijadana napapotiklaka nombona tamina fijaliana matika nareo nidina tany amin'ny fiainatsika nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho amin'ny andro mipetraka kavanan'Andriamanitra raisoa avy amin'ny viny tsara miverina sy ny maty meno ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonan'olona masina ny famelan-keloko ny fitsanganan-tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izany olona voavela heloko izany dia sa mijoro vavolombelona ary sa manao voady hoe inona reno atakaliko an'izany Jesosy izay nisolo aho teo amin'ny hazo fijaliana izany. 8:700 ny andininy voalohany. Famondrapon'Andriamanitra dia ho tanteraka tokoa anay izany amin'ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tokony maro endriky ny voninahitra rehetra. Amen. Mazotoerana. Mbola misaotra an'Andriamanitra lehibetsika ravana noho ny fataterany ny fotoana teo miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary mbola miaraba any koa ny efisaty amin'izao fanateram-bokatra izao ary toy izany koa an'ireto izay nanolotra voninkazo mahatratra 720 izy ireo amin'ity androany ity. Andriano fitaratsoanambinina 2 février rahasoany ranany avo sitraka 10 février rakotondra tafika Elisety raha velony Rina Fanjaidimoa 9 février raha velony Ena Valéria 10 février Andriato Frédéric Augustin 9 février raha sanatra Tro Isabella 11 février Raja Malala Tolo Janary Fifi 5 février raha Andriamanatena Roanina 6 février raha Soamintsoa Voarin'Andrianina 9 février Antsanena Fitaina Kristiana 6 février raha Velomanatsonorina 11 février Andrianomena Angélie 5 février Andrianja Yaga Andriano Ferna Lovasoa 5 février raha tsy zafy Marosirina mariage 23 janvier raha tsy zafy Lorina Fitahina 6 février raha Miljona Lankotina 11 février raha Kotomotsoambara Brianna 7 février raha Voary Soantrinena 9 février raha Safatra Benjanina Arlalaina 7 février raha Beniantrinella Vontso Prinsian 8 ans Andria Malala Tsifoy Asambarana 12 ans raha Janary Tafika Princy 31 janvier Maminy Aiko Idéal 3 février raha Solony Aiko Niaro Vavaka 11 février raha Kotomalala Mialtina Fiononana 10 février raha Faralahandrinena raha Tsimbazafy Lantoniaina. Izay zany ireo 720 ny cadeau tsara indrindra ho antsika amin'izao androany zao dia amin'ny Salamo 2:30 izay manambara hoe anomesenanao sy ampianatra anao izay lalaka lianao ary hitsindranao ny masoko. Hitsangantsika noho ny hira 20 ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia vavakantsika ho aorianan'izay. Yes.
amin'ireo mpanomponao 20 mena tamianaka izay natsiaro ka naloatra zao foko izao fampiangonana ny asimasinao mangataka aminao a tompo a mba ny mpiasa barao mba homenao fitahina amin'ny asa izay ataony ny mpivarotra mba azo fitaomana mpividy ary ny mpiasa tena mba hotahina amin'ny asa tanany ny mpianatra mba hotolorana saina sy fahalalana hitaridalana azy a ary ny fiainandrera dia ame fahendrena sonazy mangataka aminao a jesosy ireo marary mba hositranao a ary zay rehetra angatan'ny olona zay tonga eto jesosy araky ny teny zay notoriana toa jesosy a dia mba tena azy zay te alimbavaka tokoa ny olona rehetra zay tonga tetsony na nanolotra na tsy nanolotra n'izao voninkazo zao dia mangataka aminao mba jereo izy mpanomponao a jesosy mangataka izany ary mbola mpanomponao mandrakizay amen. dia faly miaraba antsika rehetra indray a tonga ny fotoana foan'ny sekoly alahady dia mangataka ny mpampianatra rehetra dia konina pia ary ny mpianatra rehetra mba hitsangana dia ataontsika ny hira 212 andiny voalohany ihany velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ampifaliana indray Jesosy ny isaorana ianao noho ny fotoana fo izay mba omenao anay sekoly alahady. Mangataka mifanenao masina ary izay tompo aizanay mandray izany teny izany mba tsy ho fahitaky ny fahazarana ameny fotsiny izahay fa mba ho mpiainy mpakatoa ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahana zany vavaka izany sodra Jesosy amen. Maza ho toerany ianareo. Tantara kely anankiray mitondra ny lohateny hoe fitiavana aloha vao mitory. Izay no entintsika andraisana fampianarana indray an'ity 10 minitra sekoly alahady ity. Ankizy vavy kely anankiroa 12 taona eo fielana sy lalaina mpinamana mpiara-mianatra mpiara-mivavaka fa samy mpianatra sekoly alahady ihany koa. Mialatsiny amin'ny anarana mety hitovy. Ndray andro izy roa vavy ireo raha andeha hianatra gaga izy teo tokotany-tsekoly eo am-bavahady fa nisy rafotsy be anankiray nangataka dia ozy lalaina hoe adala koa tony mpangataka tony ety am-bavahady-tsekoly ve no angataka gote am-pianatra ve no andrandrainy ety izy voreta be savorita-bolo maloto be ngamba tsy nigo volo mihitsy efa mambolana maro ny hoany lava be dia lava be na ny tanany na ny tongony ary ny akanjony maloto be tena tsy misaina mihitsy tena adala fa hoy felana hoe mampalahelo aky izy ndeha meko azy ny gotehako dia ny meniny amin'ny felana. Andro maromaro tahaka an'izay tonga ny alarobia maraina dia hoy felana mantsy any lalaina hoe andaoky entina ody rafotsy be dia ho sasana ho diovina draidraidray ozy izy lalaina ny gotehany rehefa mendry azy isan'andro zao koa ty mbola ampandro azy indray hikarakara azy za aloha tsy mahavita ozy lalaina raha tsy karamaina vola be tonga tokoa raha izy ny
firavahan'ny mpianatra lasa nody daholy. Nalainy felany Rafotsy be. Ny sakana posy izy dia netony nody tany an-tranony. Nikarakarainy, ny sasany, nampandrony. Dia hoy izy Rafotsy be hoe saotra anaka, aleo andeha amin'izay. Dia hoy izy felana hoe mbola betsaka ny zavatra ataoko aminao reraka loatra ianao, fa mbola omeko sakafo ny vatanao, ary omeko sakafo koa fanahinao. Sakafom-panahy hono izany, fa Rafotsy be mantsy raika izy tsy mba mivavaka. Dia tsoroko ilay izy, nitoriany felana azy teo raika izy, Jesosy. Dia lasa kristianina Rafotsy be, dia lasa izy nandeha nody. Andro vitsivitsy tao aorianan'izay, nisy peta-drindrina mipetraka manerana ny tanàna, indrindra fa teo am-bavahadin'ny sekoly. Ilazana izay olona nakan'ny Rafotsy be mpangataka teto, fa misy rarahana azy ilaina azy ao amin'ny pôlisy. Zay ary nendrio ilalaina matsy amin'ny felana. Tsy efa niteny gadindry androany. Andriamanitra ao izy felana. Fa nanino Rafotsy be? Very ve? Narary ve? Maty ve? Vonjeo aza makano izy lalaina. Tsy ao izy felana. Andriamanitra ky mahita ny atao rehetra, ary Andriamanitra mamaly ny atao rehetra. Tonga tany amin'ny pôlisy. Ianao zany nakany Rafotsy be? Eny tompoko. Fa ahoana? Soratra masina ny anaranay tompoko, manao hoe any amin'ny Hébreu 13:16 ihany. Fa aza manadinina no sosy antra, fa fanatitra toy izany ny sitrak'Andriamanitra. Ary lozanay kristianina tompoko raha tsy mitony ny filazantsara, ka dia mifona re tompoko. Tampoka teo nisy nandondona, mpanjaka ny niditra, taitra be felana sady nangovotra, ary nisy rem-pianakaviana ny satroka ny anaraka azy. Dia avy le rem-pianakaviana nanatona azy sady nanala satroka ny namihana amin'ny felana. Fa ahoana? Ito izy Rafotsy be no nikarakara. Zany indrindra natongavana eto izy mpanjaka sy niantsonay ianao aty amin'ny biraon'ny pôlisy. Fa hitanao io izy Rafotsy be nangataka io, renika io izy mpanjaka. Mpivoakaly izy io sady mpamosavy, tsy mba matory an-trano. Ary rehefa amin'ny atoandro izy dia mivoaka mangataka. Ary tsy misy mahafolaka azy, tsisy mahatana azy, tsisy mahananatra azy. Na miaramilako, na iza no nierody ao anatiny. Ary ny asa saina izy mpanjaka. Fa gaga, ankizy vavy 12 taona tahaka anao zao, nampiovan'ity reniko ty. Ary tsy vitan'izany, fa nitantarainy taminay. Ny famonjena izay tao aminao no zarainy taminao, ary dia lasa kristianina io reniko io. Ka mba linda amin'izany Jesosy zany zaho izy ny mpanjaka. Dia tranga ny felana. Nitory an'i Jesosy tany amin'ny birao amin'ny pôlisy, fa nainga pôlisy koa aza, nanjary tonga kristianina. Zay ny tantara. Valosoa lehibe ho mpanjaka no mekanao ry felana. Fa anjaranareo. Mamisy avisa ny valosoa men'ny mpanjaka fa tsy ho tantaraiko anareo. Tantara ihany zany ho be sorongolo zay. Tsy ny tantara ny zava-dehibe, fa ny fampianarana hoeto ny fandraiky amin'ny hafatra amin'ny famarina amin'ny Baiboly. Andevaka itsika ny Timoty 2:4. Timoty 4. Timoty 4:4. Timoty 4:4. Rehefa hita dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
mitory teny, mahazo tona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirosy, mananara mafy amin'ny faharipo sy fampianarana rehetra. Amen. Baiko rakizy zany ny baiko ny tompo, raha fehezina mazotoa mitory ny filazany tsara. Ny sekoly alahady rakizy tsy natao fahafinaretany saina fotsiny, ary tsy fahalalana mameno ny saina ny tadiavin'Andriamanitra, fa ny fo manaiky iasan'ny tenin'Andriamanitra. Averiko tsara, tsy fahalalana mameno ny saina ny tadiavin'Andriamanitra, fa ny fo manaiky iasan'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe fo makatoa mantantanteraka amin'ny baiko ny tompo. Baiko ny tompo mitory ny filazantsara. Noho izany ny sekoly alahady, ny tanjony dia mila hay io tenin'Andriamanitra io. Tsindriko tsara zay, mila hay io tenin'Andriamanitra io, ary mila iainana, ary mila zaraina. Ka raha aim maromaro taon'ny Timothée dia fiteniko any aim anankitelo, mila mahay mamaky baiboly. Mila mahay mamaky baiboly fa tsy mamaky baiboly. Miaina tenin'Andriamanitra, mizara ny tenin'Andriamanitra. Ny fitoriana rakizy tsy programa, fa atao fiainana isan'andro. Tsy mifidy tavan'olona io, tsy mifidy tsokajin'olona, tsy mifidy toerana. Tsy hoe amin'ny septambra ny tafika masina vao hitory, fa mila atao isan'andro io. Mandeha ihany mitory io Jesosy, fa hono devoly hoe avy ka matory. Inona nefa ny zava-misy? Vitsy ny mitory, fa maro ny matory. Maro sa tsy marina? Noho izany, tahaka toe-po, tahaka ny nanana amin'ny felana, ny fitoriana. Inavy ny nataony? Amin'ny mampianatra sekoly alahady azy nandray anjara izy, nandray andraikitra izy, nanao asa izy, izany hoe nanao action. Fa tsy nitaza-potsiny. Inona mpitaza-potsiny? Ny spekta. Ary nanao ny asa ankitsipo, ampitiavana, fa tsy nila tambony, tsy mila karama. Ny mpikaramanady rakizy ny manao asa vao manao. Inona ny mpikaramanady? Ny mercenaire. Ka raha atao ambony sivana ary ny mpianatra sekoly alahady ny FPVM, ho acteur ianareo sa ho spectateur? Ho missionnaire ianareo sa ho mercenaire? Engane ny mpianatra sekoly alahady ny FPVM mba ho missionnaire acteur, fa tsy mercenaire spectateur. Mba inona? Mba missionnaire acteur, fa tsy mercenaire spectateur. Dia ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra. Amen. Dia miarabantsika rehetra indray ry havana tratra amin'ny izao fotoana izay iangonana mahafaly ny tompo ny miona amintsika tsarereva eto amin'ity toerana ity. Tehaka ho amin'ny tompontsika noho sotra Jesosy, sotra sekoly alahady, satria misy manko ny kely politika sy ny lehibe. Dia mba nahazo koa ny lehibe androany. Zany miasa amin'ny mpitiavana zany ny tiany tompo atao amin'ity taona ity. Faly manokana mihitsy omaly raha tamin'ny fotoanan'ny fionam-ben'ny mpiandry, fa mbola tsy nisy olona tahaka an'izany. Raha nisy taona dia saika ny rena faefatra sy ny rena voalohany ihany no nisy ny mpiandry.
fa tamin'ity satria voadonany teny tompo dododolo fa rehefa tsy asa dia ho avy izy andringana feno dodododolo raha mbola hoe tanina nandrano aty ambany ndrina voalohany ndrina faharoa hatrany amin'ny rihana fahaefatra dia faly satria miazakazaka hiasa mpitiavana dodolo ndretrarehetra ka dia misaotra engany mba ho tena ao am-ponareo izany finiavana hanao ny asan'Andriamanitra mpitiavana amin'izay mba ho voninahitry ny anarany. Saotra tompoko dia hanao rakitra atsika izao zareo rety F7 reto fa ireo no atodoa zay mifilaza azy atodoa mizara sy mikotrika izay tena mahasoa ny tafika masina rehetra ataon'ny sampana ka dia ohatran'ny mangingina fijerinareo azy fa dia tena mitolona mibabaka ireo mitsidika nisaky ny sampany ireo sady mampahery manoro lalana ka dia misaotra azy amin'izany dia andeha ianareo dia ho aiza monareo zao amin'ny iny vakansy iny ka dia hivavakytsika mba azahoan'ireo olonareo tena fahendrena andaminana izany asany sampany izany ka dia ny amin'ny kitapo fanatitra amin'ny kitapo ho an'ny fiangonana fa ny amin'ny panie kosa dia natolotsika daolo ho an'ny F7 zay mamea mpitiavana nao kasitrahan'Andriamanitra. That's
dia faly miaraba-tsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary faly miaraba manokana ihany koa ny F7 amin'izao fotoam-bokan'izao dia Jesosy anie hanafiery ianareo mandrakariva mba ahafahanareo miasa ampitiavana amin'ny fanantanterahana ny asan'Andriamanitra. Dia toy izao indray ihany ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Ny vaky tenintsika androany dia ao amin'ny Jeremia toko 7:20 avy amin'ny F7. Faly manasantsika mpiara-mivavaka ny firaisan'ny sampana ampandrana tany nanandrano amin'izao fotoam-bokany anio alahady izao. Misy ny fotoam-pivavahana sy ny fanateram-bokatra ny tontolo andro ary amin'ny 5:00 ny rodorodo-piderana iarana amin'ireo sampana 13 mandrafitra ny F7 nasaina manokana amin'izany irojo ny avo. Avy amin'ny fifoazana ho toy ny filazana tamin'ny 1 Oktobra dia ilazana ireo mpiomana dingana voalohany ka maniry hifindra dingana faharoa fa ny tombon'ezaka na ny évaluation dia ataony zoma 15 Marsa 2020. Ny fisoratana anarana dia mbola mitohy foana hatramin'ny 20 Febroary ao amin'ny Pasteur Erika varavarana 7. Ny anaran'ireo hiatrika ny tombon'ezaka dia ho fantatra miatomboka ny 20 Marsa 2020. Avy amin'ny FPVM Foibe. Ny birao Foibe dia manao tolobidy misokatra ho an'ny rehetra mikasika ny azo kininina izay eny amin'ny tanitsika eny Ambatolona ka ho an'izay liana ka manana ny taratasy ara-dalàna mahakasika ny fitrandrahana ala na fandraharana mikasika ny ala dia afaka maka izany eo amin'ny sekretera ny fiangonana tany nanandrano birao numéro 1 manomboka ny talata 9 Febroary. Ny talata 17 Febroary no anaovana ny fitsiriana eny an-toerana ho an'izay vonona. Ny talata 20 Febroary kosa no fanaterana ny tolobidy. Ny alarobia 1 Febroary amin'ny 3 ora tolakandro no fanokafana ireo valopy. Ny fandoavam-bola amin'izay nahazo ny tsena dia 15 andro aorian'ny nahazahoany ny tsena. Avy amin'ny birao Foibe ihany. Ny birao Foibe dia mampafantatra antsika rehetra zanaky ny fifoazana FPVM fa ny fifampiaraban'ny mpiomana sy ny mpampianatra dia ny 17 Febroary amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny fiangonantsika ary mangataka niraka koa mba hanotrona amin'io fotoana io. Koa efa vita ny fanatitra dia atolotra izany. Mitomboko dia raha isaka lahady isan'andro ny tompony teny hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao any sampana kosa dia iritsika hoe tena tiako loatra ianao Jesosy. Tsangantsika
hanao zany iray izany. Zany Jesosy nively rano ataony ny sampana rehetrarehetra aminao fa hiasa ho anao, anao tafika masina ho anao. Ny fiangonana kosa dia mitrotro azy isan'andro san'andro ambavaka mba tena fitaizana ny zanakayany ny atao amin'ireny sampana ireny Jesosy. Manohana azy zay ka dia na kely izany Jesosy na be zany foina rehetrarehetra ho anao anaovana ny asanao ampitiavana ka raiso zany vokatra ny fonao dia mamamindra fo amin'ilay mpanomponao. Sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro enitra tany rehetra. Apetraka isika. Dia ho tohisana ny famakinan-draharaha avy amin'ny korala foibe. Ny korala foibe dia mampandre antsika fa ny fifidianana izay ho vaovao hitantana ny CFF dia ho tanterahana ny sabotsy 24 febroary manomboka amin'ny rora sasany ao amin'ny salle 315 riana fahatelo. Ny andinindiny mahakasika izany dia raisina any amin'ny Bran Amperinasa sy ny dekona Pia. Antsoina araka izany mpikambana rehetra anatanteraka izany fifidianana izany. Avy amin'ny hafafi, ny sampana hafafi dia mampafantatritsika mpiara mivavaka fa misokatra ny fandraisana mpikambana vaovao nanomboka ny sabotsy 9 janoary teo hatramin'ny sabotsy 24 febroary. Ny toerana fivoriana dia ao amin'ny EPP Andravoahangy 1 Ampitan-Rotsorotsy isaky ny sabotsy. Io sabotsy 24 febroary io ihany koa ny farafanavaozana ny fisoratana anarana ho antsika efa mpikambana. Avy amin'ny lampe, ilazana Saint-Anne isika mpiara mivavaka izay 17 taona no miakatra ka efa katekômène nampandray fanasan'ny tompo fa izay sampana lampe dia mampiditra mpikambana vaovao. Ny fivoriana dia isaky ny alady hariva amin'ny 2 ora ao amin'ny 3e étage.
avy amin'ny lampiany ilazany isika dia kona piasy mpikampana ny sampana lampy rehetra fa ny fifampiarabanana tratry ny taona vaovao 2024 dia ataony alahady 5 febroary avy izao eny amin'ny espasy Imao Soavin'ny Merina. Ny afiangana dia amin'ny 7 ora maraina eo amin'ny La Rotonde. Avy amin'ny komity fankalazana ny 10 taona ny collège Fiotazantsoa. Ao anatin'ny fanatanterana ny tsangambato ny 10 taona ny collège privé FPVM Fiotazantsoa dia ilazana sika vahoaka an'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana amin'ny rafitra sy ny fanamboaran-trano fa misy tolotr'asa ataon'ny komity ny fankalazana momba ny fanamboarana fanaka fitoeram-boky na biblioteka sy fandokoana trano. Ny atsiprian'izany tolotra izany dia azo raisina ao amin'ny sekoly Fiotazantsoa amin'ny ora fisokafany sy hita eny amin'ny peta-drindrina eto am-piangonantsika. Ny tolobidy dia azonao aterina ao amin'ny collège Fiotazantsoa farafatarany ny zoma 15 martsa amin'ny 10 ora hariva. Ny fanokafana ny tolobidy kosa dia ho tanterahana ny talata 20 martsa amin'ny 3 ora hariva ao amin'ny collège Fiotazantsoa ihany. Raha misy kosa manam-paniriana handray anjara amin'ny vantana amin'ny fanolorana iray na maro amin'ireo kojakoja hita ao anatin'ity tolotr'asa ity dia afaka manatitra izany ao amin'ny collège Fiotazantsoa amin'ny ora fisokafan'ny sekoly. Avy amin'ny Kristiana Tanora Zokiny. Ilazana ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana Katezo fa ny fanavaozana fisoratana anarana maha-mpikambana dia efa nanomboka ny sabotsy 13 janoary ary mifarana ny sabotsy 14 febroary ho avy izao amin'ny fotoam-pivoriana ao amin'ny salle 316 Mariana fa izay tsy manao ny fanavaozana ny fisoratana anarana dia averina ho toy ny manala tena tsy ho mpikambana intsony. Avy amin'ny SL4 ny sampana lehilahy kristiana mpandrana tananandrano dia maneho fisaorana ny Brown dia kona ny sampana velona ary mpiara mivavaka rehetra eto amin'ny fitandremana tananandrano noho ny fanohananareo anay tamin'ny fanateram-bokatra ny alahady 20 janoary lasa teo. Izany dia nahazahoan'izy ireo vola mitentina 12,240,000 ariary. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny anonitra izay rehetra lantsika tamin'izany. Avy amin'ny SL4 ihany. Ilazana isika fa ho tanterana ny alahady 12 febroary avy izao ny fifampiarabana tratry ny taona 2024 ho an'ny sampana SL4. Izany dia anasanantsika mpitandrina dia kona mpiara aman-dren'ny mpikambana ny ankohonana ny mpiara-miasa rehetra amin'ny sampana. Ny toerana dia ny amin'ny Espace Eldorado Soavin'ny Merina. Ny vary ny loka ny lasary ary ny gâteau dia iantohan'ny sampana koentana mba samy mitondra fitaovam-pihinanana avy. Isy ny fiara iraisana izay miangy eo amin'ny La Rotonde amin'ny 7 ora maraina ary misy ihany koa ny fandraisana anjara frais sakafo 10,000 ariary. Avy amin'ny fefy. Antsoina isika dia kona mpian'ny sampana fefy fa hanatanteraka fifampiarabana isika ny asabotsy 14 febroary ao amin'ny tranon-drahavavy Irsoa ao Ambatomary eo ampitan'ny poste de police mitondra vola 10,000 ariary dia mirary ny fahatongavantsika maro. Avy amin'ny Afafy ihany. Ny sampana Afafy dia faly manasa ny vahoaka an'Andriamanitra sy izay nandalo tao amin'ny sampana. Anatrika ny fotoam-pivavahana fanokafana ny jobily 70 taona ny sampana ny alahady 12 febroary amin'ny 2 ora sasany eto amin'ny fiangonantsika. Avy amin'ny vondrombavaka kely faritra fitahiana. Ilazana isika zanaka pelezana kely faritra Ampandry Lambo, Ambatolava, Ambatomahamanina, Masoandro sy ny manodidina ary isika rehetra pray finoana tsy misy ankanavaka mba ho tonga natrika ny fifampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 izay ataony alahady 12 febroary manomboka amin'ny 7 ora maraina izay atao amin'ny école privée Nomensoa Anjanahary. Samy mitondra tsakitsaky sy jus iarahantsika mifaly ao aorian'ny fotoam-pivavahana. Avy amin'ny fikambanana mampiely baiboly. Alahady ny baiboly. Misaotra an'Andriamanitra trany ny FMBM amin'ny fiaraha-mientantsika fiangonana ho fiatrehana ireo fanambiny asa fampielezana ny baiboly amin'ny alalan'ny alahady ny baiboly izay ho tanterahana an'io koa dia samy anamarika izany fotoan-dehibe izany sika rehetra any amin'ny isam-piangonana ny maraina. Ny tolakandron'io alahady io ihany dia iarahan-kalazan'Andriamanitra isika rehetra ao amin'ny FLM Ambady Vinaky manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana Iroso amin'ny tokantrano Masina.
Andriamatoa Rasafindray be Benjamin Patrika, Ramatoa Rasoa Malala Maria Tandany, Andriamatoa Larisy Raminy Sorandrianiaina, Ramatoa Ravosolo Farajanety Ankilany, dia faly manasa anareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany, Rasafindray be Tolo Janahary Tsiriniana Rovasoa, Ziarisa Ralmanana Soa, toavina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 4 febroary amin'ny 1 maraina. Andriamatoa Nevarson Ernestin, Ramatoa Rindrana Solo Tolo Janahary Miantandaniny, Andriamatoa Selemani Badoura Ali, Ramatoa Arzao Saondra Arsoa Ankilany, dia faly manasa anareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, Faneva Mikaya Tolo Janahary Dieudonné Mikael sy Randriana Toandro Ali Andy Tiffany izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 4 febroary amin'ny 10 maraina. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny fanamasinana ny ray na amin'ireo fanambadianareo dia aoka izy lasa ny ray aman-dreny mpitandrina filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo ny fodimandry ny ava-malalanay Rasoa Arsoa Julia Fleurette, Dekona mpiandry promotion fanilo rehefa ny vahiny 80 taona teto tany ny vadiny reny ny zanany solotenany Randrianary Solofo Tokomanana Christian sy Oltina ao amin'ny Gaetama. Ny nofiny dia efa voalevina ary ny fianakaviana dia namela fararakitra 500,000 francs. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo fa ny ava-malalanay Ratao Janahary Tsilavo sampana fanantenana dia natsony ray ody any aminy rehefa ny vahiny 4 taona teto antany ny vadiny zanany ray aman-dreny fianakaviana manontolo. Ny nofiny ihany koa dia efa voalevina ary ny fianakaviana dia namela fararakitra 5,000 ariary. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo fa ny ava-malalanay Rakotondrasoa Georges Mpiandry dia natsony ray ody any aminy rehefa ny vahiny 70 taona teto antany hoy ny zanany ny zafiny ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina ihany koa tany amin'ny fahasandrasany Ambohimano Antanambao. Dia Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ireo avantsika tramanjo. Dia toy izao indray ireto filazana entana adino. Misy ny elo, ny termosy, ny kitapo, ny satroka, ny firana izay adino, koa iangaviana izay tompony izany anatona ny varavarana 104. Dia misy ihany koa ny voady izay voaray tao amin'ny pasteur Marcelin. Na dia tsy mamontsina zany aviavy ary tsy misy voany voaloboka dia tsy mandiso fanantenana na dia mandiso fanantenana zany oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa dia manolotra izy fa volo-karena 100,000 ariary ho an'Andriamanitra ary mangatabavaka izy mba hanomezana sy androtsahan'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fitahiana amin'ny fitadiavam-bola ataon'ny vady noho izany. Dia toy izay indray raha teto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia ampifaliana trano ny arabanantsika rehetra ary hamonana ny fiadanan'ny tompo ho amintsika sy arabana ny firaisan'ny sapana amin'izao andrombokatra izy ireo izao. Dia toy izao indray ny voady masina izay nataontsika izao maraina amin'ny fito izao. Ho an'ny pasteur Olivier izay nalaina ankeriny, ianao anie Jesosy hanasitrana ny vony izay natao tamin'ny manolotra vola 2,000 ariary. Tia Jesosy ny ampahafolo-karenanay tamin'ny herinandro iny, raisy Jesosy vavokatry ny vonay dia tahi Jesosy ny fiainanay sy ny asa fivelomanay. Nanolotra vola 5,000 ariary. Misaotra ny amin'ny fitahianao anay sy ny ankohonako, tantananao ny fiainanay misaotra Jesosy ity indray ary Jesosy ny ampahafolony tamin'ny nomenao anay tamin'ity herinandro ity 2,000 ariary ho an'ny W ny 2e étage mangataka vavaka mba ho voaray amin'ny asa ilalaina. Jesús
fanati-panonerana atolotra ho an'ny toby any Ambalavao volady 1,000 fa izao ariary dia neo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehova Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra.
veran'Andriamanitra mandrakarivotsika araka ny nambarako teo ny boky ny mpanao salama izay dinina rehefa miteny hoe midirahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Zany dia manamarina mandrakariva fa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masin'izao ilay Jesosy tsika voninahitra dia ho azy rery ihany ny nofa izy efa ny teny hoe ny masoko sy ny foko dia eo aminareo mandrakariva. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba ny zanakitsika ao anatin'ny firaisany sampana 13 eto amin'ny fitandremana taninanandrano amin'izao androm-bokatra n'izy ireo izao. Ataovy mandrakariva ry zanaky ny fiangonana ny asa ampitiavana mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Aorantsika rehetra kosa tanora na ny lehibe na isaka mbola tsy ao anatin'ny sampana dia midira ny anatin'ny sampana fa be da be ny fitaizana hita ny anatin'ny reny. Tsy teny mihitsy ianao hoe zako ohatran'izao fa tsy mety anahy fa ao anatin'ireo 13 ireo samy mana ny famomezam-pahasoavandreo dia ento ny zanantsika na midiritsika ho any anatin'ny sampana. Manaraka izay misy raharaha vitsivitsy reto mila amafisina kely ny androandroany moa dia ny alahadin'ny baiboly dia samy azoto hivavaka sy hamaky baiboly isan'andro itsika rehetra. Ny momba ny seza ho amin'ny riana faharoa efa betsakitsika ny mandefa voady dia ampahafantarina antsika fa ny atao ao amin'ny riana faharoa dia tsy tablio ohatran'izao hitantsika izao fa ny seza ohatran'ny any amin'ny riana fahaefatra pliante ohatran'ireny satria misy fotoana mila valina daholo ny seza ka raha ohatra sendra mpivarotra ianao na manana offre mora momba n'izany dia manantony ianao ny eo anivon'ny birao maharitra sy ny birao an'ny fiangonana amin'ny fanatanterahana izany. Manaraka izay ny eto anivon'ny fitandremana taninanandrano dia anatanteraka recensement itsika. Efa nodinihana teo anivon'ny birao am-pevitra ra izy io fa nisy ny fiandrasana kely dia ho tanterahantsika amin'izay izy io. Tsy mbola misy taratasy aloha izao ho zaraina amintsika fa fampahafantarana fanetanana no tanterahana atao. Fa maninona moa tsika no anao ny recensement eto anivon'ny fitandremana taninanandrano. Anatanteraka izany tsika satria efa ela be no natao izany ary ny olona voasoratra atao anatin'ny fitandremana dia be da be no efa tsy atotsony ary misy koa ny olona mpivavaka ato mbola tsy voasoratra atao anatin'ny fitandremana taninanandrano. Rehefa misy ny zavatra tanterahana atao anatin'ny fitandremana dia tena sarotra mihitsy ny maminavina sy ny manisa hoe tena firina marina moa tsika ato. Ohatra ny tamin'ireny 2020 ny volana oktobra fiarahana amin'ny sakafo tetoneny dia tena asa be mihitsy no tanterahan'ny birao anankitelo tato anatin'ny fiangonana fa dia tena nanisa mihitsy tsirairay hatrany amin'ny farany ambony nanao ny paozy rehetrarehetra na lalàna hoe tena firimarina moa itsika ato. Ho tanterahantsika koa zany manoloana ny zavatra rehetra mety fanampiana mety ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ato anatin'ny fitandremana taninanandrano. Ohatra ray fotsiny hoe raha misy olona mangataka tena mba mpiangona atao amin'ny fitandremana mba hiasa ao anivon'ny sosieteny dia tsy ho fantatra mihitsy hoe tena ato tokoa ve olonito raha tsy tena misoratra ao. Ao arindrinao mety afaka amin'ny fanampy ny kristianina, misy ny mpitady asa, misy ny manana asa
dia alao aloha ao avozintsika mihitsy ny fisoratana anarana ato anatin'ny fitandremana taninanandrano. Andeha any amintsika any rehefa hozaraina ny taratasy fa tsy androany tsy ho amin'ny heriny androany fa ho volavolaina tsara. Tena mameno tsara tsika, tena atao marina, atao mahitsy. Aza mieritreritra ianao hoe ty voaka hoaiza sa hoaiza, mijanona eo anivon'ny sekretera sy ny vomiera ny informatika, reo no andray voalohany momba an'io. Misy karatra vaovao fanaovana didy ao mbola tsy nozaraina mihitsy izy io satria aleo vita zay dia mamme anao andreo karatra fanaovana didy reo. Eto sady dia mba entanitsika mba hitahiry an'iny karatra fanaovana didy iny fa mahavitatsika mandritra ny 3 taona izy iny. Faraindray ny zavatra misy manao adiditsika amin'ity taona ity dia tonga ny amin'ny herintaona dia makakaratra vaovao dia mba hipetraka ao zany ny adidy vitanao. Ny zavatra homanina ao anatin'ny vomiera ny informatika zay niteneniko hoe ny tena mombanao marina na inona zavatra ilainao rehefa klikenao fotsiny ianao zany ny anaranao dia mipotra daholo ny mombanao rehetrarehetra, na ny adidy vitanao na ny zavatra rehetra nataonao teto anivo ny fiangonana dia ho enregistrena daholo ao zany. Na ohatra raha hoe natao mariazy ny zanakao tamin'izao dia rehefa klikenao dia hita daholo ny mombanao rehetrarehetra ka manomana n'izany tsika rehetra mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Misy teo ny fietsoana no tanterahan'ny Birao Foibe amin'ny tolobidy amin'ny hazo amin'ny tanin'ny FPVM eny Ambatolaona. Amafisina kely izy io amin'ny talata 13 ny volana febroary ho avy izao ho antsika rehetra zay liana hividany izany hazo izany no fotoana hidinana any Ambatolaona hijery an'izany hazo izany. Mandeha aloha zany liana ianao dia mandeha dia midina dia mijery ao arinan'io ianao maka ny taratasy rehetrarehetra momba anazy rehefa liana momba an'izay dia etsonantsika rehetra amin'izay liana na mahafantatra momba an'izany ary manana ny taratasy na ny permis de coupe momba an'izany hazo izany no angatahana mba hiditra ao anatiny izay. Ny farany dia momba ny fanamboarana ny WC atsika ao amin'ny rihana voalohany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia hanomboka rapitso ny fanamboarana ny WC amin'ny rihana voalohany. Ny ato amin'ny ilany akavanako ato dia andrava tanteraka mihitsy sika dia hiova tanteraka ny bikan'ny WC ao. Izany hoe manomboka rapitso zany dia miala tsiny kely raha misy fanelingelenana fa hidy ny WC ato mety hiaraka manomboka amin'ny herinandro ny ato amin'ny ilany ato ny atao amin'ny rihana voalohany zany mandra-pahatonga ny alohan'ny herinandro masina dia hikatona ireo WC amin'ny ato sy ny andaniny avy ato. Mety misy mifanelingelenana maro samihafa fa dia angatahana amintsika mba samy haharitra kely mba hananantsika n'izany fanovana izany. Manoloana izany dia misy ny fangatahana vavaka mba ho vita soma tsara izany fanamboarana fotodrafitrasa eto anivon'ny fiangonantsika izany. Misy ny fitaovana ilaina angatahana tolo-tanana amintsika amin'ny fanaovana an'ireo zavatra ireo. Ao ny presto zay le piserintsika eo amin'ny rindrina fandefasana ny rano, ny WC ny turca, ny urinoir, ny lave-main, ny resaka plomberie rehetrarehetra satria ny resaka plomberie rehetrarehetra na ny ato amin'ny aviana ny ato amin'ny havanana dia ho avozina daholo reo rehetrarehetra reo. Zany hoe mahakasika amin'ny plomberie rehetrarehetra na ny robinet na ny tuyau na ny inona zany rehetrarehetra zany dia angatahana tolo-tanana amintsika. Ny resaka ciment, ny resaka carrelage rehetrarehetra ho anao izay afaka manome dia manantona mandrakariva ny aty amin'ny Birao Maharitra dia amenanao ny andinindininy sy ny zavatra ilaina momba an'izany. Raha ohatra moa ianao tsy afaka dia afaka manatanteraka mandrakariva ny fanolorana ny arabola eto anivon'ny fitandremana taninanandrano. Manantena mandrakariva ny fiarahantsika amin'ny asa ho fanatsarana ny trano n'Andriamanitra. Dia asa diny foana ny mitsipona
zay fako na nataony zanantsika na nataontsika rehefa mba miala amin'ny toerantsika fa hita mihitsy a fefa manatanteraka izany a dia makasitraka indrindra. Ny farany indrindra ho atsika rehetra manoratra voady na manoratra nofy a dia mba mangataka tompoko a na somary kaliana kely a dia mba atao tsara ny soratra. Dia rehefa manoratra dia mba ataovy misy elanelana, ohatra hoe izao dia asiana elanelana kely a dia elanelana kely a dia nanofy. Fa ity ray ity zao dia tena tsy misy elanelana mihitsy a dia ovakiko ihany le izy satria tena tsy voavaky ny dada dia sarotra be a ny mamaky anazy a dia mba angatahana zany a mba ho ataontsika ohatran'izay. Zao a le nofy tatia ampiangonana hony za dia tao amin'ny premier étage dia misy vehivavy roa zany a mipetraka teo akaikiko dia ny iray mainty be fa ny iray kosa tsy hitako ny endriny dia mifanoroka teo izy roa. Dia avy eo nisy vehivavy iray koa tonga teo akaikiko dia saika anoroka anahy teo amin'ny molotro izy dia niala anazy aho dia tsy voaorokany dia mbola ny insiste anahy izy fa za nanohatra anazy sady marikoriko anazy dia miala zareo hoe tsy azontsika io. Dia avy eo zany andeha nody a dia nisy ramatoa antitra sady fohy dia mainty be ny masony a dia manitsy tety amiko izy a dia niala anazy zany efa mbola nanaraka ihany izy a. Dia avy eo nisy ny sitona ny tanako dia tsy nahasakina nantona anatsony le ramatoa dia noentiny nandeha za dia izy ohatrany malotoloto kely fa tsy nirarahiko zay alotony fa nofihiniko izy. Dia raha vao namiana anazy za dia nisy falifaly be tao am-poko fa izy tsy hitako ny endriny a. Dia avy eo izy niteny tamiko hoe hisotro kafe dia navela dia nisy mofo zany tao anaty kitapoko dia nomeko anazy dia niteny taminazy zao hoe andeha any am-piangonana dia ohatrany tsy nanaiky nanaraka izy. Niverenako ihany izy nefa za mbola nandeha ihany a dia tonga tany amin'ilay fiangonana za dia masera kely be da be sy ankizy lahy kely be da be a no hitako tao. Dia hitandreo za dia nandeha nanenjika anazy zareo dia za nitsoaka dia tsy azony a dia niditra tao an-tranony dadany tiavina io ny za dia malalaka be le trano sady tsisy entana dia io dadany tiavina io le zazakely io ihany no tao dia taony za no niafina n'le ankizy be nanenjika anahy dia tapaka le nofy. Zay le nofy a tsisy nijanona mihitsy zany zay soratra izay a dia mba angatahana mba atao a mba amboarina kely ny soratritsika. Sotra tompo. Mba voalohany a mba atao tsara ny soratra, faharoa mba atao fohy fa mandreraka be mamaky gazety ety. Dikan'le nofy teo a dia zao a Jesosy a dia isan'ny teny misy fa tena alany le samy manambady lehilahy dia alany koa samy manambady samy vehivavy samy alany reo. Ary ianao io a dia misy vehivavy anankiray tianao dia tiany ianao a anao lesbienne. Misy zazakely be debe ka tsy dia tiako loatra zay lesbienne zay dia efa taro ny dikany fa samy vehivavy reo mifanoroka reo ma maharikoriko be dia mivavaka roay devoly. Ny teny faharoa ry havana dia misaotra antsika rehetrarehetra zay nanohana fa tamin'ny hery nisy le zazakely tsy maintsy hodidiana fa nitelona le fanompoena fermeture zay le izy le fanompoena le fanaovana fanidina fermeture rehefa iny no haniny ka le izy a tsy lasa tany amin'ny vavoniny a fa hoe lasa ao anatin'ny lalandrivotra dia marary ny avokavokany.
nentina tany amin'ny dokotera izy a saotra antsika malala tanana zay ny mahafaly a le asa mpitiavana jerena ny vavoniny tsy isy jerena ny tsinainy a tsy nisy jerena any amin'ny fony a tsy nisy jerena ny amin'ny avokavoka tsy misy fa rehefa tena nataony radio a ary izy mikorozaroza ao ambanin'ny avokavoka ny korozaroza ambanin'ny avokavoka dia afaka soma tsara dia faly ny ray aman-drenika dia misaotra ho ny tompoko hoe misaotra zany no tena asa mpitiavana tiany Jesosy. Dia misy anankiray koany a nakaiza le taratasy teo a ny azy indray a ankizilahy kely mbola kely bobotany dala azafady tsy hoe bory fa avy natao didi potra dia tsy hitantsony zay nalehany mahatsiravina be mijery zato ka hodidina hony a tsy fantatro mangataka fanampiana amintsika izy a dia raha mba misy tery ampanafa mampalahelo kely zany bandikely fanahoana koa nga olona daladala mamo nga no nanapaka azy tena tsy fantatro mihitsy fa tena tsy mandeha amin'ny fandehana antsony hono ny pipihany a fa mivoaka amin'ny tenany dia tena mijaly be io zazalahy io a ka raha misy mba tahalalan'izany dia ao ny sary a dia ao amin'ny tinifara moa ao daholy a ny angonan'ny rehetra dia mba ao ntsika misavasava hoe inona Jesosy mba azoko atao a hanampiana nyity olona ity fa makasitraka anao Jesosy a raha manao zany ianao. Za tata nanofy nisy ady be hony teto teto amintsika dia ravarava daholo ny tanàna rehetra nenina sy ny zanako ny nafeniny da dada niaraka tamin'ny dada tato am-piangonana dia lasa ny fiara tsy haiko nanaraka anareo fa izaho izy a tavela teo dia aveo a nisy olona tonga dia notsofony tao anaty trano iray izay dia niseporina tao fa tsy maty eny fa ny olona rehetra maty dia nisy naka nitondra tamin'ny ropilanina hafa indray aho aveo sady naratra be dia ny tamin'ny pasterany bebaka dia tapaka ilay nofy torohevitra aminao dia zao a betsaka ho atsika rehetrarehetra betsaka ny mpangalatra zaza mpangalatra olon-dehibe ny tsika zao a ny FPVM tsika tany a fatrakazo be iny tany aninona moa le izy tena ena moa le any toerana firarazana le afaka kazo be ho an'ny Mahajanga iny a misy tanàna kely atao hoe firarazana misy FPVM ao dia tsopotsopony midaly daholo ny FPVM akany vola 50 millions de francs tsy manana zany dia ampijalijaleny ny dalo ao dia 15 millions sisa dia ento aty ary dia lasany dia avotsitra ny olona dia raha pitsindray FPVM dia manome vola dia avotsitra afaka pitsindray FPVM FPVM daholo enina zany no azony ary mifarany teo a dia pastera mihitsy ny nalainy amin'ny FPVM fanahoana ny FPVM natao an'izany ny antso ny faratampony rehetrarehetrarehetra natany amin'ny ministera natrany amin'ny filoham-pirenena za hoe inony ty zavatra tsy hitako ty fa FPVM daholo no azan'ny olona any dia ny mampalahelo nandalo tany ny hélicoptère nalefan'ny filoham-pirenena tesitra be izy nganareo anga naniraka hélicoptère
so maniraka zandarma tianareo raharaha fanay ambasy dolonareo retraretraretraretraretra eto raha mandefandefa zandarma tianareo za kosa fa nilaza hoe mbanjana jereo aingany zany zavatra zany de fa lasa ny azakazaka andolo misaotra ny fitondram-panjakana am'izany ny azakazaka andodoly a zandarma marobe tena marobe a ny odidina n'ilay tanàna fa nisy ny teny ihany hoe ry zalahy retsy a loatra ny manao an'izany fa matahotra daodaolo le olona fantatra ne le olona tena fantatra mihitsy fa tsy sa mitenena ho a tena mitenena fa za matahotra n'izany ianareo fa izy be deaibe misy ronjato ina moa ny azonao atao am'izany ka azonareo lasa ny tany pastera de ao moa nanao hoe 15 millions nananay 15 millions sasany nanao hoe 5 millions zay angamba le mpivady mahasosotra zafady ozy le dalo anankiray pasterana io za mpianatra sekolinady taloha mangataka amitsika avy aloha izy andeha samy dalo io a natahotra le dalo satria io bandy kely io olona io zany a mahalala ny olona retraretrarehetra ao mahalala natahotra ny dalo ohatriny nary no nananao pastera de pastera no nyteny hoe 15 millions de telefoneny dalo tompoko ny vadin'ny pastera te Tananarivo mitady vola de ozy mivadin'ny pastera tamin'le dalo hoe manana 55 millions a aingany ianao tonga izy lasa ny 55 millions gendarme avy te Tananarivo aneo fa tonga dododododododolo de mitsoka reo dalo reo ny nampalahelo a mihitsy a de le dalo anankiray izay mpianatra sekolinahady taloha le mba niaro an'ny pastera isan'ny rarafany gendarme basy de be ny dalo maty fa de maty taoko izy zay ny mampalahelo ka ino ataoko hoe be deaibe ny mpangalatra be deaibe zao ka de vavaha mafy teny tamin'ny pastera hoe aza mena ninina mihitsiny atsika tsy maintsy manampy mifanjakana am'izao zavatra zao fa mampalahelo izao zavatra zao pastera indray ny tsy nety zay ny hoe mampalahelo hoe matahotra ny aiko ao izy de namme vola ka efa fantatrao daholo ny dalo reo ka maninona tsy nylazaina hoe ranona matahotra pastera ka tsy zany mahapastera le roa zany lazaiko azy fa itsika mijoro vavolombelona foana na maty na velona fa tonga any aminareo moany ny gendarme be deaibe anampy anareo nefa zao no ataonareo de miala tsiny tiako lazaina be deaibe ny mpangalatra ho antsika FPVM rehetra raha sanatry ka misy zany a efa fanaotsika ampiasao ny soratra masina ataovy manjambena ny masiny ataovy jamba mahazo taratasy olona tsika ny FPVM ho avy zay rariva de zatran'izany ny FPVM tandrifina i Jesosy zany dalo ho avy rariva zany ataovy tsy mahita ny masina tsy mahita ny tranonay tsy mahita ny vavahadinay may de volo miaraka aminy tonga ny dalo amin'ny valoalina ianony izy menakavy tabataba be lazay ny lafa misy vavahady eto aiza zao zay vavahady eto lazay ny lafa misy trano eto tsisy trano zany fa bozaka fotsiny eto lasa le dalo misaotra an'Andriamanitra izy menakavy Andriamanitra ne miaro antsika amin'ny fomba rehetra raha fa mahazo an'izany ianareo ty tanina nandrano itiany efa nandefasany taratasy hoe ho avy zay amely ianareo de niantsy ny mpanony a distance rehetra hoe aingakaingana ianareo tandry fio niza ho avy eto raha alina ataovy
tsy mahita ny masina ataovy jamba ataovy manjambena ny pitsininy ny antsoany gardien teto nisy olona be deaibe tato tokotany dada ozy izy a ny ady ina moa ny ady nataony zao nataony hoe iala milaza fa misy vavahady eto aiza mivavahady zany vato be daholo ny a manodidina ty tany nanandrano ty ny fijeriny azy asa mba matahotahotra an'izany zay ihany ny any Jesosy hoe ataovy manjambena Jesosy fa tena ataony manjambena ny finoanao ane ny ilainy Jesosy ny vavanao koa ny ilainy Jesosy fa rehefa tsy ampiasainao vavanao io a Andriamanitra koa tsy miaino satria tsy eniny zay lazainao fa rehefa anao mampiasa ny tenin'Andriamanitra ataovy manjambena ataovy jamba tsy mahita vitan'Andriamanitra ka ianao angalarin'olona ianao io mandefa vava ty nofo ty ho angalarin'olona ianao io a afaka alohanao mibanaraka fa ny tena problema aminao a mbola ho azony ndray ianao a aeo anao no vonony zay mahatonga l'europlanina tonga teo aminao ho faty ianao rehefa kelikely amin'iny herinandro iny a vavaangana ny tsara indrindra aminao aloha ndana mipetraka amin'ny tranon'olo-kafa ianao zay nanofen'ity famonjen'Andriamanitra anao zany za dada nanofo hoe nisy biby efatra tongotra ony dia nitenda ny lavabe le soratrareo mihitsy miantavatra be raka mivoalazan'ny tony teo dia nitenda noho ny lavabe dia nisy olona saika nohaniny dia aveo a notsindromona hony le biby dia nirehitra be dia ny varina tany anaty rano le biby dia voamay nirehitra be le afo dia le biby sady nirehitra be dia nisy olona be deaibe mahitao dia le dada toanay io hitako mahitao sady nirehitra be le afo dia niantso vonjeo tao ny zandriny izy a dia o le zandriny teo a amin'ny dada to hoe may za masositra le soratra dia niantso vonjy fa mivavah dia nivavaka ho an'ny dada tonay io za dia dia niamaty angamba le afo dia nivavaka indray za dia mijanona le afo vavah ianao ty dada toanao ty le io le tenin'i Jesosy hoe nivery tadiavo dada tonao io a fa i dada tonao hoe tsy mivavaka omay io a raha maty am'izao a adinon'Andriamanitra aminao ny randy ndana teneno izy mba hivavaka adidinao zany mifiry olo vita efa sasany azafady tia maimaika fotsiny a za dada maty vady fa eny taona zay a tamin'ny ray volana dia taorina nahafatesany vadiko dia nanofy za fa nandona teo amin'ny varavaranay hony a ny vadiny tamin'ny dia nanome tavoahangy nisy rano dia nivadika raha le izy tonga dia naloko teo le tokotaninay mariko fa mbola tsy nateliko le izy ono a ianao ve io marary sa tsy marary nanoatra n'ity fa za ozy mariko kely fa io vadiko io a dia tsy namela hivavaka ato amin'ny FVM fa hoe mpanomazio ny dada dia niafina foana no mivavaka taty aminareo raha marary ianao io a dia misotrony rano Jesosy zay ihany fa raha tsy marary ianao a dia lazao a rehefa aveo za dada nanofo niakatra tany amin'ny abakabaka zazakely ty zazakely 7 taona
za dada nanofo niakatra tany amin'ny abakabaka dia nitsenainy jesosy dia netiny tany an-danitra hony za sy ny mamako dia za hony a nilalao be dehibe dia mama hony a nomeny jesosy rosy tsara be dia nangataka koa za dia nomely dia nanofo koa za nahita anjely anankiroa nitondra boky anankiroa stylo fotsy a nijanona ao ankavana ny fiangonana andanina roa nanoratra anarana dia hoy izy le anjely hoe midira fa efa voasoratra ny anaranareo efa mianaka. Zazakely fitotoana mba miona amiko rehefa avy eo fa andeha ody nareo mianaka, andeha ody efa voasoratra ny anarany fa mba miona kely amiko aloha rehefa avy eo ny zazakely io sy ny reniny. Za dadana no fiandadanao hoe marary sy mivonto be ny tanany havanana fa nanontany azy aho hoe inona no atao fa marary a dia rehefa avy eo a dia nahita ravina kapsily ka nalainy hoe atao fanafody hoe ina moa zany kapsily zany inona n'le lokon'le mavomavo sy menamena kely iny sa capucine ataonareo kapsily dia miresaka rehefa avy eo a misy karazany roa io asa lazainao tsy dia bedin'ny dokoteran'ny mpanoravikazo. Za dada nanofanao hoe nanao tenue sampana hony izy a dia mivadibadika be a dia avy eo tenue-na mpiandry dia hoy izy zany tianao a tenue-na sampana sa tenue-na mpiandry dia hozy izy hoe le tenue-na mpiandry. Za mako dada ozy a dia fefy efa janona fa hatramin'ny 2019 izao indray aho vao miverina fa tsy nanam-potoana mihitsy a ale miverina mpiandry ny voalohany indrindra. Azao za dada nanofo ny kozininay toy izao nofo le za tsy meno mihitsy raha tsy le kozininao miresaka ento aty amiko aty mivadika ane filazanareo azy nandre tsy mitovy dia be dia rehefa avy eo. Za dada 12 taona dia nivavaka tamin'ny alakamisy fa mba hamangy anay ianao Jesosy dia mbola tsy natory a dia naheno feony bitsibitsika ny teny hoe fonjeo an-janahary. Zazakely io mba nangataka hoe mba vangio a Jesosy petraka any an-janahary izy a dia navavaka izy dia ho le feo hoe mba vonjeo Jesosy an-janahary. Enareo any an-janahary rehetrarehetra mba mivavah fa non tahamangy ianareo an-janahary Jesosy hoe mba mivavah fa tsy renareo mihitsy ny teniko hoe Jesosy mihitsy nilaza hoe mba hamangy any aminareo isa-tokantrano a. Be dia be nefa niresaka tamiko a dia falo mihitsy afa hoe misaotra Jesosy fa mba tahamangy anareo izy a dia mivavah tsara ianareo any. Zadao tsy hitako tsony teny izy hoe mpamadika mamadika hony ny havany dia hoe ndao hamadika za manko tsy mpivavaka eto fa FPVM ihany za fa tsy mety miangona eto ny havanay fa hoe tana mivavaka ndao hamadika be dia be nresaka famadihana azafady vetivety a eto misy tena miteny an'izany a imama zao maty a nalevony eny ina mananareny Bato Mirahavavy dia ohatrany nalahelo a nitenen'le olona hoe isoro amin'ny tagniny kozy izy a ny fatiny mamanareo nefa ne hiraka ihany efa mifamela moa zay vao maly zay sy mifamela efa ela be zay dia nalahelo be mihitsy a hoe ka tsy hitany ralahy tsara le andevenana azy tamin'ny izy maty tokony tsy hoeo fa niainga 2 metatra avy eo amin'le tany tokony hanaovana azy dia nalahelo nangataka amin'i Jesosy aho hoe Jesosy a ohatrany tsy maman'ny olona rehetra aho a imama hiraka koa no miteny hoe esoro mifatiny mamanareo dia malahelo aho azy a Jesosy dia zaho a hanofasana
dia nanao fasana eo akaikinao roa volana sy tapany any dia vita vao tamin'ny tababolana dia jesosy moa no teniny tamiko manao hoe te ody sady anga ozy no manao fasana tsy te ody aho afa izao a mama ho amampalahelo aho vingavingain'ny olona raha ho alana tao izy zao a dia dorana fotsiny ve zany sa atahoana ho ah izy satria mbola tsy levona izy zao dia mba mangataka ho a jesosy za no fasana ho azy tsy maninona ary a ho jesosy vita amin'ny fasana tsy naka dadarabe ah tsy ny atsolona tsy nizaniza mpanao fasana ihany ny teny a sy za sy ny zanako zany ny teny dia ny loarana izy a dia ny finosinay fa mbola tsy rava mihitsy fa mbola mahavesa be nalana tao amin'ny tao raha izay a dia tsy maninona tsy mamadika izany fa ny atony tsy itiavantsika ny mamadika ane ny baiko ny dadarabe dadarabe mihitsy mampivadika ny finoatsika dadarabe dia miteny hoe tanao raha mamadika tonga daholo ny janadrazana dadarabe le dada sy mama ao pasana eo fasana dia miteny dadarabe hoe mandanaingana aloha nareo zanadrazana mitely eo ambaravara amin'ny fasana dado dadabe o ho avy zay raha pitso amadika ka zao a lasa nakakitay daholo ny anareo any ambany andrefana lasa nakakitay ajanony any zany kitay zany fa zao a tongava daholo nareo fa eona aminareo zay raha pitso sokavana tokoa ny fasana dia dadarabe no mandro voalohany eo dia ozy izy hoe mbola tsy ato mbola tsy ato dadabe nareo sy ny mamanareo ataovy mafy ny atsonareo dado mamo dadabe o angakainganareo fa miandry anareo atao pasana ato zay a amangy anareo a amon'ny razana dia dadarabe indray no mitsofoka tonga izy dia miazakazaka am'izay tompony maty hoe dado bebe taisinareo le amadika amin'ny finoatsika mihitsy no hoe tsy lasa any an-danitra fa ao apasana makakitay zany ny raharaha rehefa maty zay finoana zay ene ny ravany zay finoana zay ny ravana fa raha manana fasana vaovao anao a amindra fasana ianao ihany makanina reo mena ray tapo ihany na milaza amin'ny commune zay ihany zany no izy fa aza manaiky an'izany azafady amin'ny teny an'izany zany nanontany an' jesosy hoe anokatra azy a anao fasana ekenao ve namindrako azy zany eno izy tsy nakanizaniza fa le mpanao mifasako ihany nakany a dia zay telo mianaka angamba ny tany zay ihany amin'ny sary ray jery anareo zany ka zay ny tiako lazaina aminareo hoe aza tery loatra fa itsika lasa le fotoana itsika dia manohatra mihitsy le fiteniny dada le finoana mihitsy ny tsy tiako tsy tiany jesosy mihitsy le finoana hoe tsy miakatra any an-danitra fa mandehandeha makakitay ititsika rehefa maty zay mihitsy ny tena tsy tian'andriamanitra tsangana amin'izay tsika eny rakomba valio safivavako izao etsy kambatalio izao miandrarana mba misaotra jesosy amin'izany fanazavana rehetrarehetra momba ny nofo zany tia anay tokoa ianao a miresaka aminay ianao a
manolo-tsaina anao ary mananatra anay sy manoro lalana anay misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra korantana tokoa ny sainy maro mamadika sy ny tsy mamadika fa tsy tianao mihitsy ny manaraka ny teniny dadarabe mbola ety ambonin'ny tany ihany ny razana fa ianao Jesosy efa nandray anay any an-danitra pirofony zany izy mianaka kely efa voasoratra ty an-danitra le anaranareo midira tsy tia tantsony ny fanahinay fa vatana vovoka sy lavenina daholo reny sisa ny finoanay dia ny miany aminao any aminao any aminao daholo zay rehefa maty fa tsisy makany any ampasan'izany tsony zany ny anoeranay ny famadihana Jesosy ka dia mangataka anao raha misy mampalahelo anao amin'izay efa nataon'ny maro dia mba ho tonga saina amindra fo aminy ianao raha misy kosa manana olana maro be eto alohan'ny isarahana tanterao ny teninao Jesosy hoe eo amin'ny toerana rehetra zay nampatsihivonareo ny anarako ho avy ary eo no hitahiko anao vavaka manoloana anao ny tadiavinao Jesosy reo ny mpanomponao tady anao tianao tena mivavaka sy miasa ho anao tanterao ny tenina hoe inona ny tianao hatoko aminao dia azafady Jesosy eo noho ny vavakay sotra Jesosy sotra zay ny vavaky ny mpanomponao voarainao tahaka nataonao hatramin'izay matoa zay mbola tamany eto nahazo valim-bavaka avy any aminao nahazo taridalana avy any aminao apetraka ao aminao zany fanirian'ny vahoakanao reny santratra zokinay ane ianao tianay ane ianao miaraka aminay ane ianao ka za mino zay Jesosy fa voarainay zay ka dia mangataka zay tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ny anaranao no angatana izany rainay izy any an-danitra ho masinany raison'tsodrano ho Jehovah tompo aminao izano Andriamanitra aza miova mahareta fa izaho tsy manadino anao sady momba anao taridalana anao amin'izay rehetra lehanao fa izaho Jehovah Andriamanitra tsy mba miavona fa reko ny fitarainanao ho avy aho hamonjy anao anao nideranao ny aja amin'ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany alleluia masina 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 Jehovah tompony maro tanteraka tokony izany amin'ny tesany mahireza to
Bara anu nuna magita ye etani jeso situ
fanainuluna maro Nuna mangeta eta ni Jesus itu fanainuluna maro